Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan le feoni fanantena ni tundato kiazava. Narary mafy reto lehilahy anankiroa samy niditra hopitaly izy ireo. Efitrano anankiray no nitoeran'izy roa lahy izay nahitana varavarankely tokana monja. Ny anankiray tamin'izy ireo dia tsy maintsy maka fotoana adiny iray isan'andro mba hipetrahana ahafahany mamoaka ireo tsiranoka avy amin'ny avokavony. Teo akaiky ny varavarankely no nisy ny fandrinan'ity lehilahy ity. Fa ilay lehilahy anankiray kosa dia tsy mba afaka nitsangana, tsy maintsy natory mandry amin'ny lamosiny izy. Afaka ny fampiresaka tsara izy roa lahy ireo, ary izany nandaniana izy ireo ny andro ny isan'andro. Niresaka momba ny vadiny, ny fianakaviany, ny asany, ny fiainany sy ny sisa. Rehefa tonga ny ora tsy maintsy hipetrahan'ilay lehilahy iray eo akaiky ny varavarankely isaky ny folakandro eo, dia indro izy rafitra mitantara ny zavatra hitany any ivelany any amin'ilay namany izay tsy afaka miarina eo am-pandriana. Rehefa tonga tokoa mantsy ity adiny iray hitantaran'ilay lehilahy izay zavatra mitranga ny ivelan'ny efitranony ity, dia faly ery ilay rangahy izay tsy afa miarina mandreza zavatra lazainy, sady akipy ny masony no misaintsaina ny zavatra mahafinaritra reny izy. Dia mitamberina ao an-tsainy ny fiainany taloha, mahita ny lokon'ny fiainana indray izy, ary mbola manantena fa ho afaka ny ahita sy hiaina izany fiainana lazaina amin'izany, ary hiaina ny fiainany talohany na arariny. Toy izao mantsy ny zavatra izay nitantarain'ilay rangahy izay afaka niarina izay mipetraka sy mitazana eo am-baravarankely. Misy toerana azo hitsangatsanganana iray hoy izy tazana eto. Misy farihy mahafinaritra eo anilany, ahitana gisa sy gana mandehandeha eny ambony rano izay milamina ery. Dia indreo koa misy ankizy milalao sambo kely eny amoron'ny rano izay feno voninkazo mahafinaritra, tsara tarehy, miloko isan-karazany. Misy hazo maniry ihany koa tazana eo. Dia tazana tsara avy eo ihany koa ny tanan-dehibe ery alavitra ery. Isaky ny folakandro dia tantara mahafinaritra toy izany no ren'ilay marary izay tsy afaka mitsangana. Indray maraina ary tonga ny fotoana tokony hisasana izy roa lahy reto, dia niditra ilay mpitsabo mpanampy ka nahita fa maty ilay lehilahy narary teo akaiky ny varavarankely, izany hoe ilay mpitantara izany. Rehefa nesorina teo ny fatin'ilay rangahy, dia mba nangataka tamin'ny mpitsabo mpanampy ilay marary izay tsy afa niarina mba ho afindra eo akaiky ny varavarankely indray ny fandriny. Sady nalahelo no faly ilay mpitsabo mpanampy na re izany, dia nafindra ny fandrina. Rehefa tafafindra teo ilay rangahy marary tsy afa niarina, dia niezaka moramora niaraka tamin'ny kiwany hiarina hitazana izay ao ambadiky ny varavarankely. Niezaka mafy izy mba hijery kanjo, indro-rindrim-be fotsiny no hitany teo. Gaga izy, lasa saina, ary farany dia nanontanyilay mpitsabo mpanampy ny mety ho antony ny tantaran'ilay lehilahy izay nyray efitrano taminy, ny zava-nitranga mifanohatra amin'izay hitany. Dia namaly azy ilay mpitsabo mpanampy hoe jambany ny rangahy namanao mipetraka teo iny, na io rindriny io aza tsy hitany, fa mino kosa fa te hitondra fifaliana ho anao izy, ary izay no antony ny tantarany zavatra mahafinaritra toy izany taminao. Ry namako malala, tsarovy fa misy zavatra izay ataontsika tena mety hitondra fifaliana ho an'ny hafa tokoa, na dia efa mety ho kivy aza isika. Tsarovy ihany koa fa ny famoahanao ny alahelo sy ireo zavatra mampararo ny fonao any anatinao any amin'ny hafa, dia ampiena ny aretinao rehetra hatramin'ny atsasany aza, ary indrindra ny fizaranao fifaliana amin'ny hafa, dia vao maika mampitombo ny fifaliana izay ananany izy ireny ary anasitrana azy be lavitra. Betsaka ny zavatra izay tsy azo ny vola vidiana
kanefa anananao. Ampiasao zany toy izay nataony Petera tamin'ilay lehilahy naleha mitongotra nanao hoe tsy manana vola fotsy na volamena fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Asan'ny Apôstôly 2:7-9. Miteny ny Baiboly hamisanandro no fonaina rasoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Jacqueline. Namany anao tena namana ny fampizara zay tampelatanana nasarotrava ny fiainana tsy mba nia tena malala toy ny rano sy ny vary milasantsika toy ny vaomaly mampirehare efantanany elare zao sy anao tsy nahay ny fandao manerizany hoe mananamana ny fitilo aseo mahazo vahana tetoatany any itoyandanetrany eo anirandray omandrakizay. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy@gmail.com. misaotra tompoko. Matsiaro fasingandrery nilanzantina tony olomberi sao nolazako anao Jesosy namako tsy mandao mbola ty fitiodori tena namana zay irinao lazao fizihisana izy tompo barefana panjaka ny fagagana oavi ekeo Jesoti manerizany mananamana nifitilaseo mahazo vala tetoantany any itoyandany trany eo anilandray omandray izay eo anilandray omandrakizay. atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. miarabanao an-trano ny avanao a pastora Soladina miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandarantsara ho fantatra izao sy ny
teknisiany dia namana irila izany. Mikasika n'ity fahafatesany ty ihany no resantsika satria io manahirana olona maro, olona rehetra mihitsy satria mahery zany fahafatesany zany. Baiboly dia manambara fa fahavalo io fahafatesany io. Ndao nge sika amaky sika amin'ny Korintana voalohany toko 10:20, Korintana voalohany toko 10:20, andiny 2:20. Fa ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena. Fahavalo tokoa zany iaho satria iza moa no sy mitanondrika, iza ny sy latsa-dranomaso, maratra ny fo. Rehefa tonga zany fahafatesana zany, tsy mahafaly n'Andriamanitra zany fa Andriamanitra dia mahatsapa ny fahorian'ny zanak'olombelona izy. Fahavalo ozy izy. Azao no vaketsika ao amin'ny Jeremia toko 7:20. Ny fahafatesana efa nananika ny varavarankelitsika ka niditra tao an-dapatsika, mba handringana ny ankizy madinika tsy hoe ny an-dalambe sy ny zatovo tsy hoe ny ankalalana. Fahavalo tokoa izany, tsy miantra, tsy mifaditrovana, tsy miera, nanika ny varavarankely ozy izy, mandringana ankizy madinika, tanora, an-dalambe, zatovo, ankalalana, aringany daholo. Zany ve dia afinaritra ny Andriamanitra zany? Afinaritra ny avatra ny hoariny sy namboariny ve zany? Fahavalo ny fahafatesana araka ny voalaza eto. Izao no ambaran'ny Korana indray mikasika an'io. Ozy izy hoe inna shaitoany kana lil insany andohany mobinany. Iza laza ny fahavalo izy hoe le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Ny devolo ozy izy dia fahavalo ny olombelona zay hita maso izany miariary satria avy amin'ny devolo ny fahafatesana. Devolo fahavalon'Andriamanitra dia fahavalo nampidiriny tsy mifaditrovana amin'ny olombelona izany fahafatesana izany. Nisy tantara tahaka an'izao hozaraina amintsika. Zaho zay miresaka aminareo zao dia nandalo zava-sarotra tokoa. Tria tao anatin'ny 2 taona monja dia namoy ny anabaviko anankiroa. Dia aveo raha lahy kiboraiky ray tapo amiko, zandriko zany. De taloha kelin'izay ny reninay zay niteraka anay tsy ela nge zany. De nisy mo raha lahy anankiray tonga tamiko de izy hoe tahoana fa zaho ny lahitr'Andriamanitra. De zaho moa zany tamin'ny pahasorana sy ampanetreteny io zaho hoe raha ny soatra masina fa dia tsy avy amin'Andriamanitra io. Ary raha avy aminy nge de zany tsy tiako mihitsy amin'Andriamanitra io. Satria tsy foiko anio zay reniko zay. Tsy foiko zay raha lahiko kibraiko amiko zay. Tiako, tsy foiko ny nabaviko. Ka ve izy nefa izy mamono azy, tsy tiako Andriamanitra. So ihany afa nampahafantana fa ka tsy avy aminy izy. Ary ny filazantsika mpivavaka matetika hoe avy amin'Andriamanitra io dia mahatonga ny olona maro be hankahala sy atahotra an'Andriamanitra. Nefa tsy zay izy fa Baiboly manambara ozy izy hoe Andriamanitra dia fitiavana. Noho izany de zao fahavalo izany fahafatesana izany. Ary mandripaka ny olombelo ty ambony tany. Ary tsy misy hoe na mpanjaka manan-kery amin'ny an'ny fahafatesana. Noho izany de io zany no zava-dehibe tokony ho fantatsan'olombelona hoe Andriamanitra ndaniny fitiavana, ankilany kosa de Satana zay tompony fahafatesana. Mety lazaka manao hoe kahoana navelany iseho aro. Ahariavy Andriamanitra miariary nge ny faratsiny zany fahavalo zany, faratsiny Satana. Ary Satana zany dia mahery fa tsy araky ny verany maro azy hoe miteny kely fosiny dia miala izy. Na hoe torabato, torana vato de miala Satana. Nga hita maso ohatran'izany angala izy.
fa mahery zany de maneho ny heriny zany satana zany mandrovotsy de eo ny olombelona misafidy hoe anaraka an'Andriamanitra sa anaraka satana hoe saitoany hoy ny filazan'ny Koran azy. Ka dia mandeha soatsika rehetra anaraka zao tsara ho fantatra zao mba ho tsapatsika fa Andriamanitra io de eo anelatsika mandrakariva raha misy donam-pahoriana misy lasa dranomasy maratra ny fo tadio fa Andriamanitra mampahiry eo anila mandrakariva. Ao amin'ny soratra masina ange saka kristiana mamaky filazantsara Jesosy tamin'ny nafahatesany Lazarosy dia hoy ny soratra masina hoe Jesosy netomany hoy Jesosy hoe akory zay fitiavany azy no de lasa dranomasy tahaka an'izao izy. Vehivavy anankiray mpitondra tena zanalahy tokana ny maty de Jesosy nanankana azy tamin'ny maty ary izay no ambarany soatra masina amintsika. Ka dia misoatra anao manaraka zao fandaran zao maniry soanao mandrakariva barakallahu afika sotra betsaka. Ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Groupe Franca. Suleve tiwai kwa pitahana Tiazuku suluina na vidina Ni famonte ni zaina tulutra Teso nefa panuta sipani Suleve tiwai kwa pitahana Tiazuku suluina na vidina Ni famonte ni zaina tulutra Teso nefa panuta sipani Tisa sulukuana Teso Tisa takalukunyana Rana sachi Antupiana kuyana Antupiana kuyana Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Suleve tiwai kwa pitahana Tiazuku suluina na vidina Ni famonte ni zaina tulutra Teso nefa panuta sipani Tisa sulukuana Teso Tisa takalukunyana
radio feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Faly miarabanao ndraiky mpiainy malala izay manahaka izao fandarana izao atolotry ny radio adventiste maneran-tany. Arabaina manokana ireo sambany vao miaino. Tsy adiny koa ireo mpanaradianay ary be dia be izy ireo. Makasitraka tompoko. Mirary anareo samy andray fahasoavana amin'ny alalan'izao dinidiniky izao. Eo amin'ny lafiny teknika ny namana Sama, ny mpanolotra Yolande Tsiromanana. Apetrako amintsika izay monina ty amin'ny tany mafana ny fanontaniana manao hoe inona ny mampitovy ny fakapanahy sy ny lalitra? Inona ny mampitovy ny fakapanahy sy ny lalitra? Farafahakeliny telo no hitoviany ireo. Voalohany, mety ho hiteny rehetra eny ireo tsy mifidy toerana hipetrahana. Faharoa, misy habeny samihafa hatramin'ny madinika indrindra hatramin'ny ngeza indrindra. Ary fahatelo, amin'ny fotoana tsy ampodiny indrindra no miseho zareo. Ohatra rehefa mandray vahiny ianao, iny misy lalimanga be mipetaka eo amin'ny sakafo. Takizany ny fakapanahy. Rehefa any amin'ny toerana fanalana fanadinana, mety ho voan'ny fakapanahy ijery ny soratany eo akaiky ianao, na dia tsy neritreritra izany ary ny ainga tany an-trano. Misy fakapanahy manjoa koa ny mpanao baolina rehefa tonga eny amin'ny kianja filalaovana. Te hamely, te hamingana. Nefa andavanandro bonaika be tsy meritreritra an'izany. Misy aza voan'ny fakapanahy ijangajanga, nefa tsy mbola nalehan'ny sainy akory izany. Amin'ny fotoana tsy ampozina no miseho ny fakapanahy. Ary ahoana no atao mba hiarovana ny tena tsy ho tafalatsaka amin'izany? Mielony amalinjany fanontaniana izany dia ara-mivavaka isika. Rirana izany an-danitro, tsy miafina aminao ny etaetanay amin'ity anio ity. Ny mba handresenay ireo fakapanahy izay mandidina anay isan'andro. Misaotra amin'ny fampianarana izay omenao anay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Matthieu. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 420, andininy 120. Matthieu toko 420, andininy 120. Miareta tory sy mivavah mba tsy hidiry anareo amin'ny fakapanahy. Zay ny torohevitra voalohany omeny Jesosy, miaro tory sy mivavaka. Ny fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra no fiarovana lehibe amin'ny fakapanahy. Ny firaisana tanteraka amin'Andriamanitra no fanalahidy ny fandresena. Izay no nahatonga Jesosy ho mpandresy satria izy nifandray tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ny sitrapon'Andriamanitra no nataony sy nekeny tamin'ny fotoana inona na tamin'ny fotoana inona. Ahoana koa ny voalaza ao amin'ny Jakoba toko 1:1-2. Jakoba toko 1:1-2. Sambatra ny olona izay maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazahatoetra izy dia handray ny satrom-boninahitry ny fiainana. Aoka isika tsy ho mora kivy ka hiteny hoe tsy arotro ity, tsy vitako ity, na hiteny hoe zange mba mety resikely ihany. Fa ilaina ny maharitra, ilaina ny miaritra satria mahasambatra. Tokony ho mpandresy mandrakariva tahaka an'i Jesosy, fa fiainana mandrakizay no miandry an'ireo izay maharitra fakapanahy. Mety izy teny angamba hoe mafy be ange le fakapanahy ka tsy zaka mihitsy. Izao no lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:10-13. Korintianina 1:10-13. Tsy misy fankapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany.
Mazava ny tenin'ny soratra masina. Zaka ny olombelona daholo ny fakapanahy izay miatra aminy, ary Andriamanitra mihitsy no anisy lalana ialana amin'izany. Indraindray ny olona no minitsy mijery, na koa varivariany lavitra ka tsy mahita any ambany maso ny fitenenana. Tsy tokony hisy ankivy izany na moy fo fa azo antoka ny fandresena. Ao amin'ny Matthieu 4. Matthieu 4 dia mitantara ny nakany devoly fanahin'i Jesosy. Tsy indray mandeha, intelo misesy be zao, fa isaky ny mamaly Jesosy dia izao ny fahamaliny. Eo amin'ny 4, Matthieu 4. Fa Jesosy kosa namaly ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofy ihany ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Eo amin'ny 7, hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe, aza maka fanahin'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary eo amin'ny 10 Matthieu 4 ihany, mandehany ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao, ary izy irery ihany no tomponao. Teny avy ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny Baiboly, izay mbola manan-kery hatramin'izao vaninandro ianantsika izao, no nentin'i Jesosy namaly ny mpakafanahy dia Satana izany. Ny tenin'Andriamanitra izany no fiadiana entina mamaly ny fahavalo izay mitady hamitaka sy andavo. Koa tokony ianarana sy atao tsy anjery ny maro amin'izy ireny mba hita valy ianao rehefa tonga ny mpandrebireby sy ny mpakafanahy. Misy zavatra iray tiako asongadina koa fa tamin'akany devoly fanahy an Jesosy dia tsy nionona tamin'ny fakapanahy voalohany devoly fa mbola nanao fandroany fantelony ary lasa izy tao honan'io. Inona koa ny fampianarana azo tsoahana avy amin'izany? Mila faharetana, fa ankoatra ny faharetana, ahoana hoy ny 10? Jesosy no miteny eto, mandeha any ianao ry Satana. Mila roahana mihitsy Satana. Ary ny amo matetika firesako amin'ny zanako dia ny hoe, aza miresaka amin'ny Satana mihitsy. Tsy miady varotra amin'ny mpakafanahy, roahana izy. Ary raha tsy mety mandeha, dia ny tena no miala eo. Zao no voalaza ao amin'ny Petera 2:7. Petera 2:7. Dia fantatry ny tompo izay amonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny tehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Fantatry ny tompo izay amonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy. Io andinina io dia mampahery ahy, ary tokony hampahery ianao. Fa hain'Andriamanitra foana ny amonjena anao amin'ny fakapanahy raha tia azy ianao, raha tsara fanahy ianao, raha tsopo ianao, raha zanany ianao. Tsy misy lalana hafahana afa-tsy ao amin'Andriamanitra sy ny teniny ihany. Satria izao no voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7. Apokalipsy 7:10. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Ho fizan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Rehefa nitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny faharetana dia matoki fa hamonjy ianao amin'ny fakapanahy Andriamanitra rehefa miseho izany. Nisy lehilahy anankiray nitady mpamily mba hitondra ny fianakaviany rehefa tsy afaka mitondra izy. Nandefa anonsa tamin'ny gazety izy ary nisy 3 lahy tonga namaly ny antso. Samy milaza ho mahay mitondra sy manana traikefa avokoa izy 3 lahy, ary novorian'ilay ray mpianakaviany izy 3 lahy ary fantainina ray mitovy no napetrany tamin'izy ireo. Ahoana no asahianao milaza fa ianao ny mpamily tena sahaza ny fianakaviako? Namaly ilay voalohany nanao hoe, satria izaho no tena mahay mitondra indrindra, fa na dia mandeha manamorona ny tevana aho dia tsy misy atahorana fa haiko tsara ny manara-tsisiny tsy ho latsaka any amin'ny antsana. Ilay faharoa moa tsy teo ambanin'ilay voalohany dia niteny hoe, izaho indray dia afaka mitondra fa miala 10 cm miala ny antsana fa tsy manamorona loatra. Azo antoka fa tsy ho simba mihitsy ny fiaranao. Ary ilay fahatelo kosa nanao hoe, ho fiarovana ny fianakavianao dia tsy etiko manakaiky ny antsana mihitsy ny fiara. Iza no noraisin'ilay ray mpianakaviana ho mpamily? Mazava ho azy fa ilay fahatelo.
mantosera fakapanahy alaviro ny loza aza manakaiky akory tandre miso manao ohatra ilay ray ny mpianakaviana ray ny teny tamin'ny zanany hoe aza hoaninao ity mofomamy ity a sady napetra ny teo andoam-pandrinan'ilay zaza ilay mofomamy ahoana ny hevitrao azo antoka fa tsy aritra ilay zaza ary farafaratsiny andrimbina ny kely iny mofomamy iny raha fitiny ny voalaza dia izao tahaka ny lalitra ny fakapanahy mandehandeha ny rehetra eny ary tsy apoizina mihitsy ara dia mipetaka eny aminao eny faraka ilay tantaran'ilay mpamily teo aleo mandositra fakapanahy ary ny fiarovana lehibe indrindra dia ny vavaka sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra koa dia mahasotoa ary ray malalo faly izahay manananao izay miaro anay mitsinjo anay na dia makafananay aza ny devoly ampio izahay hifikitra aminao hianatra ny teninao ary andositra ireny fakapanahy ireny fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay efa naresy ny fakapanahy rehetra no angatahana izany vavaka izany amen. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Mandalo melina hatrany ty fiainana diavina feno fandrika mampitomany mampilofika ty metilo orina makumbola farina fantatrao fatsiaritrany ety miarena teo fanjasodrina fatsy etiny afara ny fiainana Kinaminao e Tompo, se o vedianao velete, miasama raccolte Tompo, valorisa di vovundina. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Orina maku mbula farina mankamamizao tuntulizao Tsaro atreo miatakandro fa tsy tompony ampitso izao sy anao ndrao aneny nakay tomany
zainata fazemia kinaminao ritumpo siufe fitanao vereti nasama yakuze sositumpo zay lay onja ny fanantenana fianakaviana fon'ny fiarahamonina dia faly miarahaba sy mankasitraka antsika rehetra izay mpanaraka matoky izao onjam-peon'ny radio adventista maneran-tany izao no resantsika teo aloha fa manapotika ny fiainam-pianakaviana eto tany sady manidy ny varavarana idirana any paradisa ny fijangajangana izay miseho amin'ny alalan'ny fampirafisana ihany koa asainay ampitiavana renao mba handray reto hafatra telo sosona ireto izay hoentin'ny fanja sy anitra ho antsika indreto misy afatra telo sosona tiana hiarantsika mandinika eto ny afatra voalohany dia ho anao izay vao anambady voalohany fidio ambany fijerin'Andriamanitra izay hovadinao ny manaraka dia hoe mitolomam-bavaka mba halalanao raha io tokoa le tena vady sahaza namboarin'ny tompo anao ho anao izay vao anambady dia dinio ambony dinio ambany fakafakao tsara mba tsy hanenenanao ao ny oriana ary rehefa tsapanao fa io tokoa ilay hovadinao dia tapao ny hevitra ka ampakary hovady izy raha lehilahy ianao na ekeo andefimandrinao izy raha vehivavy ianao ankoatr'izay koa dia mivonoana hiatrika ireo fahasamihafana maro efa nambara tamintsika tamin'ny resadresaka sy torohevitra rehetra natao tany aloha tany ary akipio amin'izay masonao fa aza mijerijery ankavia na ankavanana intsony izay ahatsara sy ahasambatra ny tokantranonareo amin'izay himasoana fatratra ny afatra faharoa indray dia ho anao izay efa manambady tokana toy izo ny fahatokianao amin'ny fahadiovam-pitondratenanao dia izao ny mijery ny lafitsara ny vadinao hatrany ho anao efa manambady tokana ihany ka roy ny fomba ampitomboana ny fifakatiavanareo mivavaha mafy mba tsisy anelingely amin'ny firaisanareo ara-nofo ara-tsaina ary ara-panahy ary ihany koa meraha mifidy sy manapa-kevitra ny hitolona ho mpandresy hatrany na iny kidona na iny kiatra ka hifampitantana sy hifanohana mandra-pialan'ny fofonaina afatra manokana fahatelo dia ho anao izay mampirafy kosa
efa nresahana taminao teto ny faratsian'izany fampirafesana ataonao izany ka raha fahalemena ny nanaovanao izany dia mangata ery amin'Andriamanitra ary mifona aminy sy amin'ny vadinao. Fidioan'io ny iverina manontolo amin'ilay mamyfonao taloha nefa navadikao ankehitriny. Fidioan'io ny iverina manontolo amin'ilay nanaovanao vely rano teo mason'ny vavolombelona maro. Fidioan'io ny iverina manontolo amin'ilay nanaovanao voady masina teo anatrehan'Andriamanitra. Fidioan'io ny iverina manontolo amin'ilay reniny zanakao. Fidioan'io ny iverina manontolo amin'ilay vadinao ara-dalàna. Tsy mora ho anao izany iverina manontolo izany satria nizarinao izarazara maro ny fonao. Efa nizarinao ijery vilany io masonao io ka nafantatrao aza fa ratsy ny nataonao dia nileferinao ihany ary nitoizanao hatrany ny ditranao. Navelanao iamalemy tsikelikely ny antso ny fanahy masina izay mampatsiaro anao ny tokony handaozanao io fanaonao ratsy io ary nomenao toerana ny devoly ampirisika anao fa ny ataon'ny vadinao ihany ny mahatonga anao hanao izao toetra ratsinao izao. Koa ny antsonay aminao ary dia melahy amin'ny fanilahana ny tsiny amin'ny vadinao fa raha misy zavatra tsy tantinao amin'ny ataony dia lazao amin'ny tsotra ny fiovana tianao hita aminy. Ampio izy eo amin'izany fiovana tadiavinao izany. Ampahirezo izy ary toano meraha mitololaminy ambavaka satria hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Zakaria 4:4 manao hoe tsy amikery na ampatanjahana fa mifanahiko ho Jehovah tompony maro. Ary irina mba ho fanohitra ho an'ny mpivady rehetra hifanohito tsy ho lava eo amin'izany tolona atao miaraka izany dia tadidio fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Filipianina 2:7 no ahitantsika izany teny izany. Ankino amin'ny tanteraka ny fiainanareo ka mifidiana ny ho mpandresy miaraka aminy ary mitoloma mafo amin'izany dia ho tanteraka aminareo izany. Ny fiarahanareo miasa amin'Andriamanitra no hitondra fahombiazana mahatalanjona eo amin'ny fiaina-tokantranonareo. Tapitra treto dia dindinika mikasika ny lalàna voalohany eo amin'ny fanambadiana ity, nefa alohan'ny tena amaranana izany dia indro misy teny fampieritreretana avy ao amin'ny Baiboly tianay omenanao. Mandosira amin'ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Motsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-bovidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ao amin'ny Korintianina 1:9-12 ka hatramin'ny 20 ny misy izay teny izay. Korintianina 1:9-12 ka hatramin'ny 20. Ankalazao ary izy izay nanao planina hatrany ampiandohan'ny famoronany fa tokana dia tokana ihany ny vady. Izay vady tokana izay irery ihany no iraisana ranofo. Izay vady tokana irery izay ihany no ameno ny fo sy ny saina. Ary ao an-tsakany sy andavana izany mba hijoroan'ny tokantranonao amin'ny fotom-panorenana mafy tsy azozongozonina. Tsarovy mandrakariva izao teny ao amin'ny oabolana 9:12 izao manao hoe izay mijangajanga dia tsy ampisaina, izay te hanimba-tena no manao izany. Tsy ampitsika itsona koa analàna ireo voalaza teo ireo fa firariantsona tolotra anao. Andriamanitra ane hanampy anao amin'ny ezaka rehetra ataonao mba hialana amin'ity loza dia ny fijangajangana ity. Dia izay koa no entinay mametraka ny veloma mandra-pitafo aminao indray ho amin'ny manaraka ny namanao mamianja fanjaniaina anitra ary naritiana teo amin'ny fandraisam-peo. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra anao mpiara-mianatra ihany koa zahay afaka nitafatafa teto niaraka nandinika nandray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho vahaolana ho an'ny fiarahamonina mirotoroto izay hiainantsika isanandro isanandro. Misy andinina izay asaina mba ho ataontsika tsy anjery foana moa ary mahasoa zany ao amin'ny Salamo 4:22 zany toko sy andinina zany. Salamo 4:22 manina sady vontona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Veritsika indray mandeha. Manina sady vontona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Salamo 4:20. Nahoana moa ny mpanao salamo no miteny an'izany? Zany vahaolana ho an'ny rotoroto sy ny olana iainana isanandro. Isaoran'Andriamanitra fa nanome antsika alalana ho afaka mitsahatra amin'ireo asa sy rotoroto iainantsika isanandro izy mandritra ny 420 ora isan-kerinandro ary napetra mihitsy hoe amin'ny andro 7 amin'ny andro sabata no anatanterahana an'izany. Tena manana zotsika mandritra an'izay fotoana izay tsy eritreritra asa mihitsy, tsy amerina ny asa fanao andavanandro fa ifantoka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isotra azy noho izay rehetra nataony tamintsika nandritra ny herinandro miaraka amin'ny fianakaviana, ny namana ao anatin'ny fifaliana tanteraka. Tsy tian'Andriamanitra isika raha hitsahatra kanefa monjomonjo matsiary mavesabesatra indray aza kanefa andro fitsaharana no nomena. Tian'Andriamanitra isika raha matsiaro manokana azy amin'izany andro izany dia izy ilay namorona sy namonjy antsika. Zay no mahatonga ny Satana mankahala manokana io andro io satria sady fahatserovana anankirongezabe no ao anatin'izany farafakeliny dia ny namoronana antsika sy ny namonjena antsika. Tsy tia ny Satana ho fantatry ny olona mihitsy fa Andriamanitra angeny mpamorony. Ny zavatra voiziny dia le hoe fivoarana miandalana tonga ho azy zao rehetrarehetra zao sika olombelona ao anatin'izany ary zany finoana zany no mahatonga ny olona nao tsinitsinina ny hafa satria tonga ho azy ko ary manao tsinitsinina ny tenany ko izy satria tonga ho azy. Fa ny olona mino sy mahafantatra fa Andriamanitra no namorona azy, zany mahatonga azy hanome tombamidy ny hafa sy hanome tombamidy ny tenany. Ny sabata no mampatsiaro antsika an'izany ary zay no antony natonga an'Andriamanitra nametraka ao anatin'ny didy manao hoe mahatserova ny andro sabata satria mora manadino isika ary rehefa manadino an'izany isika dia tsy maintsy hiteraka olana eo amin'ny fiainantsika izany satria tsy maintsy hanararoatra hanjaka eo amin'ny fiainantsika Satana. Ny anarantsika teto fa toe-javatra iainantsika rehetra na amin'ny tany mantra na amin'ny tany manan-karena ny rotoroto sy ny asa mafy tsy ara-batana ihany fa indrindra koa aza ara-tsaina. Mila fotoana hialana sasatra isika ary izany no antony namoronan'Andriamanitra andro fitsaharana hatrany ambolohany mihitsy na dia tsy mbola nisy olona reraka akory aza. Tao Edena dia nilamin-tsaina Adama sy Eva dia niova ho ratsy daholo moa ny zavatra rehetra rehefa nanaiky ny teny Satana izy ireo
ditantsika hatramin'izao ny vokany ka talohany ny ainantsika olombelona amin'ny fiainana feno stres na ny raritsaina dia efa nametraka andro ray ho atao tsangam-bato ny famoronan'Andriamanitra, fomba izay napetrany mba tsy hanadononana ovinanoviana ny antony nametrahana ilay tsangam-bato, dia ny andro sabata ny andro fafito izany. Andro anankiray hitsarana, hifaliana ao amin'ny tompo, ahafahana mikorana miaraka amin'ny namana sy ny mpiray finoana sy ny fianakaviana. Andro anankiray izay tsy asana fa hankalazana ny fanomezan'Andriamanitra antsika ny fiainana sy ireo voary noforoany ny asoantsika. Ny amaitso, ny rivotra, ny zavaboary, ny rano, ny olona miaramonina amintsika, ary indrindraindrindra atserovana n'ilay pahary izay nahary antsika sy izao rehetrarehetra izao. Mety eritreritra isika fa miaina kokoa noho ny tamin'ny taona 200 lasa ny arerahantsika amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny teknôlôjia moderna, kanefa indrisy tahaka ny mifanohitra amin'izany indray ny zava-misy. Nareo fotoana tsy asantsika aza mantsy dia lany amin'ny zavatra mandreraka ny saintsika. Matsapy isika fa misy hatranony tsy vita na dia maro azany zavatra efa natao. Naseho amin'ny fikaroana koa fa miamiena ny torimasontsika ary dia miteraka retina izany. Ilayntsika ny fitsarana. Hoy Jesosy eo amin'ny Marka 4:9-13. Marka 4:9-13. Avianareo hitokana eny an-tany foana, miala sasatra kelikely, fa maro no mifamoivoy, tsy misy hinanana aza. Teny piloka amin'ny vavany maro izany, tena tsy misy hinana-kanina mihitsy, tsisy tany hipetrahana. Dia manoro-hevitra Jesosy eto, mila manana fotoana, manokana fotoana hijanonana, hakana aina mihitsy isika. Tsy resaka ra-panany resahany eto fa hitokana any an-tany foana, miala sasatra kelikely hoy izy, fa maro no mifamoivoy, tsy misy hinanana azy. Ny anarantsika teto ny hevitry ny fitsarana, fa be dehibe, samy hafa avokoa izy ireny kanefa mifameno, manome amin'ny heviny feno ny hevitry ny hoe fitsarana izany. Ka eo amin'ny asantsika andavanandro mihitsy no iren'Andriamanitra isika mba maka-aina, akoatra ny isa-tsabata. Ary rehefa mitsahatra antsika ny sabata dia mba saivo mitsahatra miaraka aminao koa ny mpanampy, zanakao vavy, ny zanakao lahy, ny ankizy lahinao, ny ankizy vavinao, ny ombonao, ny borikinao, biby fiompinao rehetra, vahininao izay tafiditra eo am-bavadinao sy ny sisa izay tsy voatanisyantsika eto. Ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika dia tena mahalala indrindra izay tena mahasoa antsika. Fantany fa mila fialan-tsasatra ny vatantsika, ny saintsika, dia nataon'ny fandimby ny alina sy ny andro, dia nomeny sabata isan-kerinandro koa tsika mba hitsarantsika. Nareo mpanao politika sy ny manam-pahaizana maro eran-tany azany dia samy miaiky fa mila andro anankiray tsy hanaovana ny asa fanao andavanandro sika, mba hamirenana ny tontolo iainana amin'ny laoniny sy tehirizana an'izany. Efa trany ampiandohana ilay Andriamanitra namorona antsika no efa nanome baiko antsika hitsahatra isan-kerinandro, satria tena ahasoa antsika izany. Tsy sosikevitra raha teo ny didy mikasika ny sabata fa tena baiko mihitsy. Ny fanekenan'i Jesosy ho tompon'ny fiainantsika dia mitaky ny fandraisantsika ndraikitra, hanokana fotoana hitsarany. Ny anarantsika teto koa fa raha tsy tiantsika ny ho lasa mpanjenjena sy mpirenireny fotsiny eto amin'ity tany ity, tsy mahita vahaolana mihitsy, na manam-bola tohinina aza, na manana fahefana tohinina aza, tsy mety mahita ilay fiadanam-po izay tsy ho azo velively raha misaraka amin'Andriamanitra. Tsy manam-pitsara ansika rehefa manao izay antosirana ny fanatren'Andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ry mpiara-mianatraniko, mila an'Andriamanitra sy ny famonjeny amin'ny fotoana rehetra isika raha te hahita ny tena fitsarana marina. Ary na eo amin'ny lafi ny fanompona an'Andriamanitra aza, eo amin'ny lafi ny fivavahana aza, dia tokony hitandrina isika sao tafiditra amin'ny fahatsoan-kevitra. Tahaka nahazo an'ireo mpitondra fivavahana jiosy fahiny, dia ireo mpanora-dalàna, ny sadoseo sy ny fariseo izay tia miseho eo amin'ny velany
mba hazo sitraka amin'olombelona fotsiny kanefa fivavahana amin'andriamanitra no atao. Manasanao ary hiainy tsara izay voalaza amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy takila 2:7 3:7. Ilay fitiavana mandresy takila 2:7 sy 3:7. Araka ny fanombanan'ny Rahaby dia faratampon'ny fivavahana ny somadodoka lava manao zavatra. Niankina tamin'ny zava-bity ety ivelana izy mba hanehoana ny fahambonian'ny fitiavam-bavaka betsaka teo aminy. Tamin'izany dia nampisaraka ny fanahiny tamin'Andriamanitra izy ireo, ka nampiorona ny tenany teo amin'ny fiheveran-tena ho ampy. Mbola misy ankehitriny izany loza izany. Raha mitombo ny zavatra tao ka mahita fahombiazana ny olona izay eo amin'ny fanaovana ny asa ho an'Andriamanitra na inona dia misy loza amin'ny fitokisana ny tetikasany olombelona sy ny fomba fiasany. Misy foronana ampiena ny fivavahana ka manjary miena koa ny finoana. Tahaka ny mpianatra dia tandindomindoza tsy hitady fiankinana amin'Andriamanitra koa isika, fa hiantehitra amin'ny asantsika mba hahazoana famonjena. Ilayntsika ny hibanjina mandrakarivan'i Jesosy, ahatsapa fa ny heriny ihany no ahavitana ny asa. Raha miasa mikafanampo ho amin'ny famonjena ny very isika dia tsy maintsy manokana fotoana koa andinian-tena manokana, hivavahana manokana, hianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny asa tao ampivavahana betsaka ihany sy no hamasiny ny fahamendrehan'i Kristy no hita amin'ny farany fa naomby sy nahavokatra indrindra. Ampieritreritra antsika izany. Dia isika izay nanolo tena hiara-iasa manokana amin'Andriamanitra amin'ny famitana ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny fanompoana ny fiangonana, samia miverina feno amin'ny fandinian-tena manokana amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Ilayntsika ny manao lohalarana an'izany amin'ny fiainantsika isan'andro milohan'ny zavatra hafa rehetra, mba tsy hahatonga antsika ho tratra ny olana nahazo andrikaina sy ireo mpitondra fivavahana jiosy fahiny. Ny fiadanan'ny tompony hanome fitsarana ny tsirairay amintsika dia ny fitsarana marina eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.